Faletrandraka namana isany miarabantsika rehetra any amin'ny toerana misy anareo, any anaty fiarakodia, any an-dalana, any tokantrano, ary mankasitraka anareo manaraka sy mahatoky an'izao fandarana mamitsika sy tiantsika izao. Ety anivon'ny natiora no iarahantsika manandratra an'Andriamanitra sy maka torohevitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka ny lohevitra androany dia manao hoe fitaovam-piadiana mahomby. Fitaovam-piadiana mahomby. Zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 4:7 sy ny 8 ka ny tapany voalohany. Jakoba 4:7 sy ny 8 tapany voalohany. Manekena-Andriamanitra ianareo, manoera ny devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Ny fahavalo goavana indrindra izay mahazo ny tsirairay avy amintsika dia ny devoly. Ary io devoly io ambaran'ny soratra masina ny Efesiana 4:9 dia manao hoe ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay rapany. Eny amin'ny rivotra no misy ny devoly. Ka raha mbola misy rivotra zany dia misy devoly. Ary miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina mba handresena, hamonoana, handavona antsika rehetra io devoly io. Inona ny tsy ambaratelo? Ny tsy ambaratelo ampitain'ny soratra masina amintsika dia izao: manaiky an'Andriamanitra. Indraindray ny devoly no tena mampiaiky antsika, mampiaiky volana antsika. Tena enjana aloha ny asan'ny devoly, tena matanjaka, mahay zavatra ny devoly. Tsy tokony ho indraindraintsika mihitsy ny asan'ny devoly, satria ny devoly dia efa fantatra fa tsy mitarika afa-tsy any amin'ny faharatsiana, ny fahafatesana, ny fahotana, fetsy. Fa ny tokony indraindraintsika dia izao: Andriamanitra no tokony indraindraintsika. Manatona an'Andriamanitra. Ambaran'le andalan'ny teny teo fa ozy hoe manekena an'Andriamanitra dia manoera ny devoly dia handositra anareo izy. Ny dingana voalohany zany dia izao: ny fanekena an'Andriamanitra. Manaiky an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, manaiky an'Andriamanitra ho mpifehy ny hery, manaiky an'Andriamanitra ho tompony zavatra rehetra, manana ny fahefana rehetra manerana an'izao tontolo izao. Manaiky an'Andriamanitra. Zay no dingana voalohany. Ka rehefa manaiky an'Andriamanitra isika dia mandany devoly. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra nefa izao hoe tsy misy mahay manompotompo roa fa ny ray ho tiany, ny ray ho alana. Ka raha manaiky an'Andriamanitra isika, ara-dalàna fa hanomitra ny devoly. Dia manatona an'Andriamanitra dia hanatona antsika koa Andriamanitra. Ny tsy ambaratelo handresena ny devoly ilay fahavalo zany dia tsotra ihany: ny fanekena an'Andriamanitra. Miseho amin'ny endrika anankiroa koa io, efa hitantsika tany aloha tany. Ahoana ny fomba fanekena an'Andriamanitra? Fanekena an'Andriamanitra dia izao: manaiky azy ho mpamonjy, ny tenantsika manokana, no tompon'ny fahefana rehetra. Ary ny faharoa dia izao: manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa ireo zavatra roa ireo, teboka roa ireo no mitranga eo amin'ny fiainantsika, resy ho azy ny devoly. Manantanina antsika raha tsy efa miatra mihitsy ary ilay ady farany izay ifanaovan'ny zanak'Andriamanitra, ifanaovan'ny Kristy sy Satana, ny mpanaraka ny Kristy sy ny mpanaraka ny Satana. Ady farany. Zao anefa ary namana malala, itsika tsy hoe miady fe miady fotsiny, fa miady efa mandresy isika. Efa mandresy miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ny fandresena zany dia izao: efa eo an-tanana. Fandresena ny devoly efa eo an-tanana, fa tsy maintsy miady. Nisy lalao baolina kitra natrehana indrem-pandeha hita tamin'ny fahitalavitra. Ka ny ekipa anankiray dia efa azo antoka fa miakatra amin'ny dingana manaraka. Zao anefa tsy maintsy mifanandrina amin'ilay ray tarika aminy aloha izy. Fa raha vao tsy mifanandrina izy, na dia tokony hiakatra amin'ny dingana manaraka aza, dia efa resy. Ohatran'io ihany koa ny fiainantsika ankehitriny. Ny fandresena, ny satro-boninahitra dia efa omen'Andriamanitra antsika, fa tsy maintsy miady aloha isika, miady amin'ny devoly. Ka ahoana ny ahatonga antsika handresy? Manaiky an'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra. Ry namana, tsy misy teny fikasana lehibe, antoka sy toky lehibe ohatran'izany hoe miady kanefa efa tsy maintsy mandresy, satria miaraka amin'Andriamanitra. Mivavaha, aza misaraka amin'Andriamanitra, manatona an'Andriamanitra fa ho mpandresy hatramin'ny farany isika. Hivavaka isika. Tombontsara any an-danitro misaotra anao izahay. Na dia eo aza ny fahavalo, devoly Satana izay mamingana, mamodika, mandavo, mamandrika, miampanganay, dia manana anao izay ka manantona anao Jesosy Tompo.
mpandresy miaraka aminao zay, ary azo antoka ny satroboninahitra fiainana efa omenao sy asalotra ao rehefa ho avy eny amin'irao ny lanitra Jesosy io. Taio zay mba ho ao anatin'izany valany fandresena miaraka aminao zany, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.